toy ny olo-pirenena rehetra afaka mody atandrazana ny marika Ravalomanana, hoy ny jeneraly Razakarimanana Ferdinand. Tsy tokony hisy hoy izy ny fiantsiana ary tokony averina eny amin'ny trano fonenany eny Faravohitra ny filoha teo aloha marika Ravalomanana. Raha ny fidon'ny fodiny président Ravalomanana eto Madagasikara no resahana, tsara koa ny fodiny satria olo-pirenena tena mizaka ny zo-pirenena malagasy mihitsy izy ary zo tanteraka mody eto an-tanindrazana, tsy mana double nationalité mihitsy ny anga iny fa tena malagasy, ka ny olona aza double nationalité omena toerana andraikitra eto amin'ny firenenako malagasy te hody aty an-tanindrazana andrainy andraikiny sy ny anjarany amin'ny fampandrosoana Madagasikara, ko maninona indray izy no tsoraisiny eto Madagasikara. Ny fidirany teto angamba no azoko hianina kely, ary nefa ny raha ny fitiavany any tanindrazana ndraritsy ny sitsiny raha oraka molany ela be vao navoaka ny famelana azy hody aty an-tanindrazana, araky ny lazain'ny président Ratsiraka hoe tsara mihitsy tsara ho an'ny Madagasikara ny fidin'ny président Ravalomanana eto Madagasikara. Faharoa, raha jerevantsika ny zava-nitranga teny Faravohitra tao miseho ohatrany tsy de ara-dalàna loatra ny famakina varavarana fa nga tsy azo nresahana moramora ilay olona ambo-trano dia nampiseho ny mandadare, raha misy ny mandadare satria tany tandalàna isika dia netiny izy any amin'ny fanaovana ny famitorana. Zany fanaovana famitorana zany koa araky ny tady matany tandalànatsika dia manazoko izy hatrehina mpisolo vava amin'izany fotoana izany, kanefa ny mpisolo vava ny raha tsy diso atao tsy ahita zany ary tsy hitany akory ny toerana misy azy. Ao anatin'ny firesahana fampiavanam-pirenena izao zavatra atao amin'ny président Ravalomanana zao ohatra ny tsy mandeha any amin'izany atao fampiavanam-pirenena ary tokony hampilamina amin'ny Malagasy satria ohatra misy ihany mizana-tsindrimila eto amin'ity firenena ity, misy olona izay manasa azy ary navela niditra teto amin'ny firenena natao minisitra izy, ny sasany moa ko maninona no i président Ravalomanana rery no ampiarina tanteraka ny fanapahan-kevitry ny fitsarana, izay fitsarana tokony mbola averina araky ny fangatahany président Ravalomanana, ary tsara mihitsy raha averina ahitana ny tena marina izy raha diso izy moa dia iaran'ny sazy, fa raha ohatra kosa tsy diso izy izay olona nanasazy tamin'ny sariny ny tokony iaran'ny fisaziana.